mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao mivavakisika. Jehovah'Andriamanitra ray io misaotra anao mandrakarivo izay satria na dia mahafiarany zavatra nitalovana na dia tsy mitsahatra ianao fa miteny amin'ny alalan'ny mpanomponao, miteny amin'ny fomba rehetra mba tonga ny olonao hatsapa fa misy Andriamanitra tokana mifehy zavatra rehetra. Misy Andriamanitra tokana mamaly ny olona araka ny asany. Misy Andriamanitra tokana mijery ny firenena rehetra kanefa tsy manery fa manolo lalana mba hanana ny firenena fiadanana. Dia ny fanahy ao hiasa mandrakariva manokatra trano masom-panahana Tompo mba tsapana ny asarobidi ny firaisana aminao. Tenena indray Jehova fa vonina iaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fahalamerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Mampatsiaro kely fotsiny ny teny nataon'i Jesosy ny amin'ny jaolona toko 7:10. Jaolona toko 7:10 izay fanentintsika teto mba ho fampahirezana antsika hoe io Jesosy io ange efa mivavaka ho antsika fa tsy fantatro hoe mitraika amintsika ve ilay vavaka nataon'i Jesosy. Satria na dia hivavaka ary Jesosy kanefa tsy akentsika le zavatra nambarany ary tsy notsika ny zavatra ny teneniny dia tsy misy fiatraikany amin'ny fiainantsika. Jaolona toko 7:10 dia ny 5:10 za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao izy fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ohatra ny manaitra ilay afatry ny Paska hozy tsika izay miverimberina satria ny Paska dia fanafahana ary tsy hedikevitra izany fa tena marina kanefa izay fanafahana izay dia fanafahana vonjimaika mandra-piala ny fofonaitsika. Fomba ilazako azy dia azo oharina tahaka ny hoe voafonja tao anaty tranomaizina avokoa tsika rehetra tsy afaka mivoaka tao ary na dia miezaka tamin'ny herin'ny tenantsika ary tsika tsy tafavoaka tao ary naninony tsika no tafiditra tao tranomaizina tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Raha ny tena marina ange Jehovah'Andriamanitra tsy nitantara ny zanak'Israely ka napiditra azy ao am-ponjan'ny Egyptianina fa vokatry ny nataony tsy izy ny ady-pinaritra tao afaka tanteraka izy noho ny amin'ny famirampona ataon'Andriamanitra tamin'i Josepha dia miaina tao anatin'ny fahafahana tao amin'ny tany Egypta tamin'izany vanim-potoana izany fa no le fandehanana araky ny nofo lasa miadana niraisina tahaka ny ankohona ny mpanjaka no mena arena sy voninahitra ny indraindrainy noho ny amin'ny Josepha dia nanjary adino Jehova fa lasa nomena voninahitra Farao sy ny Egypta izay nanome azy arena be tany ary biby fiompy manadino an' Jehova. Izay fanadinoana an' Jehova izay dia natonga ny zanak'Israely nandevoziny Egyptianina safidiny natonga azy voafatotra ka lasa le toerana ny adalany lasa tranomaizina tsy fahalalana an' Jehova, tranomaizina fanadinoana an' Jehova dia tsy afa niala tao ary tsisy vahaolana azo natao rehefa mafy loatra ny zavatra nianjaty tao amin'izany tranomaizina izany dia ny fiverenana tamin'i Jehova ary io ilay afatra nambarana tamintsika tsy misy lala tokana akoatra ny fiverenana amin'ny Jehova raha dia ho afaka verina tamin'i Jehova. Paska ny vahaolana nataon'i Jehova namoahana ny zanak'Israely tao amin'ny fonjan'ny Egypta araka ny resahantsika hoe izay le fahafahana zay fahafahana vonjimaika fotsiny dia mbola ho hitantsika moa toena fahafahana vonjimaika fotsiny izany hoe afaka teo ambanin'ny fangejan'le firenena-dehibe le tranomaizina ngezabe dia tafavoaka kanefa raha tafavoaka tsy tonga dia ny ady-pinaritra fa mbola misy lalina nzorana ary tany Kanana izay nampanantenana raha tany amin'ny bokin'ny Exodosy
io no tanjona nikendren'andriamanitra arabaka teny ho any zanak'Israely zay tahaka ny azo raisina hoe tandindo ny fanavotana tany tondra-dronono sy tantely. Fa mafy ny zavatra niandrina ny zanak'Israely nanomboka teo amin'ny voaka teo amin'ny tany Egipta parapatonga ny amin'ny tany Kanana, ary arak'izay le resahantsika zay hoe ny tantara ny manam-pirofo fa tsy tena fahafahana tanteraka ny azon'ny zanak'Israely, fa fahafahana vonjy-maika na liberté provisoire, zany hoe miaina tahaka ny olony afaka fa saingy mbola andrasana hoe manahoana mbola anadino an' Jehovah indray ve. Zay ny zavatra mitranga. Fa rehefa maty Jesosy Kristy de zay ny tandindon'le fanafahana koa. Babo tete am'ty zao tontolo zao ty isika, babo ny fanadonona an' Jehovah, babo ny ota, ary ty zao tontolo zao ty no Egipta raingeza be. Raha ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany de navoaka ivoaka tao amin'ny tany Egipta izotra ho an'ny tany Kanana, de mety eritreritrintsika hoe ny fanafahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa zany de zao hoe tena ho afaka eto am'ty zao tontolo zao ty. De mety eritreritra mety ametra-panontaniantsika ka naninontsika tsy nafindra ny planeta hafa raha ity zao tontolo zao ty no Egipta. Fa ny zavatra ampitainy ny teny soratra masina de zao ty zao tontolo zao ty Egipta ranofo, io ny tranomaizina zay nangeja atsika menakavy, de tranomaizina raingeza be nandehanantsika araka ny sitrapontsika, libatsika ny ainatsika tao anatin'ny fahadalàna, ny fanadonona an'Andriamanitra, tsy fiterana amin'Andriamanitra, nandeha araka ny nofo eto am'ty Egipta ty. Amin'ny vanim-potoana tsy tafaverina amin'i Jehovah tsika de voafatotra. Kanefa rehefa tonga Jesosy Kristy maty izy de azo lazaina olona afaka baolontsika, satria raha ny tena marina ny vanim-potoana nafatesan'i Jesosy Kristy, ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra saika andringanana indray nyzao tontolo zao. Fa soa ihany fa teo Jesosy de izy ny nanaiky no potehana teo amin'ny hazo fijaliana mba havelona atsika, ary ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana tamin'izany mbola antony mahavelona atsika amin'izao vanim-potoana zao, zay tokony hamperitreritra atsika ny toe-javatra mitranga. Afaka tsika fa raha raisina arabaka teny tsy hoe nongotana teto am'izao tontolo zao de nafindra amin'ny planeta hafa, fa mbola eto am'izao tontolo zao tsika, kanefa tsy afa-miala fa eto am'izao tontolo zao. De io no natonga an' Jesosy ny teny hoe za tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ary zay le fanafahana ataon'i Jesosy Kristy, nanokatra ny masom-panahy ny olona izy hoe eto am'ty zao tontolo zao ty ange. Raha ny voalaza ny Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Aza ty zao tontolo zao ty na izay zavatra am'izao tontolo zao, raha misy olona ty izao tontolo zao ty de tsy ao anatiny ozy ny fitiavany indray, tsy tsapan'ny olona zany le fitiavana, fa ny zavatra rehetra ao am'izao tontolo zao de ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, nyrehaka momba an'izao fiainan'izao de tsy avy amin'ndray fa avy am'izao tontolo zao ihany. Ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filany ozy fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ozy no naharitra mandrak'izay, misy antony. Ary Jaona resy lahatra am'izay satria fantany fa raha amin'ny sehatra ranofo tsy afa-mialatsika fa mbola eto am'izao tontolo zao. Fa zava-panahy am'izay le fanafahana zay hitatsika tary amin'ny bokin'ny Exodosy hoe nafahana navoaka mihitsy tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely de nizotra amin'ny tanàna anankiray de ny tany Kanana. Fa zava-panahy am'izay no resahana, zay nataontsika hoe tsy mifanohitra ny soratra masina, fa ny tanjona kendren'i Jesosy de ny anafahana atsika hitafavoaka amin'le zao tontolo zao, amin'ny filany zao tontolo zao, filany maso nyrehaka momba an'izao fiainan'izao, mba ho tafavoaka nampahiratina amin'ny masontsika, mba tsy aina tahaka ny fiainan'izao tontolo zao zay mentehitra amin'ny nofo, fa mba hiala eo misetra ra-panahy, tsy hanao ny fanao zao tontolo zao fa hiverina tanteraka amin'Andriamanitra. Ary zay natonga an' Jesosy hiteny, za ray ozy tsy mangataka aminao mba hampiala azy am'izao tontolo zao,
fa mba erovanao azy amin'ny ratsy de erovana amin'inona de raha mijerytsika ny jauna voalohany toko faharoa teo mba erovana atsika amin'inona de araka ny tenin'ny jauna hoe mba erovana atsika am'izao tontolo zao a de erovana atsika amin'ny filany nofo ny filany maso ary ndrehaka momba n'izao fiainana zao mamitaka io fa rehefa tena hitarinao io de le mahaizao ny tena de io le nambaran'ny Paoly amin'ny Galatiana miariary ny asan'ny nofo tena miariary ny asan'ny nofo satria ny olona mandeha araky ny nofo tsy mahatakatra ny fitiavana tsy mahatakatra ny afatry ny pasika fa inona ny zavatra misy am'izao tontolo zao fijangajangana fahalotona fijejojejona raha fitinina zany le ambaran'ny jauna rehaka momba n'izao fiainana zao filany maso filany nofo izy de fahalotona fijejojejona fampotsapy fanaovan'ody ratsy fandrafiana fifanderana adyla fiafinafonana fifampiandanina fisarahana fitokoana sy maro isan-karazany zany no eo am'izao tontolo zao ary zany ny vavahan'i Jesosy Kristy vavaka aminao aray tsy ny ampiala azy am'izao tontolo zao fa mba irovanao azy amin'ny ratsy zany hoe ostomma hiala amin'ny tontolony zao tontolo zao ara-nofo mba andeha ao anatin'ity zao tontolo zao ty tena andeha tena araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho fatorany filany maso ny filany nofo ndreka momba n'izao fiainana zao na nitoetra n'izao tontolo zao feno fifampiandanina fa miaina ao anatin'izao tontolo zao fa mampiseho kosa ny fitiavana tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny andro pasika ty izao tontolo zao Jesosy de nanolotra ny ainy ho an'izao tontolo zao mba hahatonga saina n'izao tontolo zao ka tsy andeha araky ny nofo intsony fa andeha araky ny fanahy ary zay ny tanjona nikendren'i Jesosy Kristy rehefa jereva lasa araroton'ny olona ny famindrampon'Andriamanitra araroton'ny olona zay fahafahan'zay ary tena mieritreritra ny olona hoe tena zavatra izy mieritreritra izy hoe tena mahavita raha misy zao olona anankiray tena hoe manana finiavana teo tafavoaka eo amin'ny fiainana miezaka mieriny tenany izy ninonina fomba nataony zany mba tonga azy ho tafita mba tonga azy anakarena mba tonga azy anam-pahefana tena miezaka mieriny tenany izy rehefa tonga eo am'le tanjona eritreretiny ny olona anankiray matetika amin'ny akabobeny ny olona manana an'izay toe-panahy zay rehefa tena hoe eo am'le fahefana eo am'le vola eo am'le arena de nitseritrretany tena tsy misy taka azy ary irery avany mihitsy zany hoe no mieriko na tonga eo amin'ny toerana eo kanefa matetika ihany ko nefa mety misy olona tafita izy mety misy olona manana fahefana izy mety misy olona nanan-karena izy fa nisy olona nefa mety nanampy azy tao anatin'izay ka raha ohatra nisy olona nanampy azy mba hahatongavana eo am'izay toerana nisy azy zay no mandeha miteny hoe io olona io nke tsy tonga tao amin'ny toerana io ratsy za tonga de tafitoana le olo tsy tena tonga de tsy zaka ny olona rehetra ny akamaroan'ny olona no hoe tena andeha hitenenana hoe tsy tonga tamin'ny toerana io izy raha tsy nisy olona nanampy azy de zay no mahatonga ny olona manandratra ny ampompony mieritreritra fa mahavita azy mieritreritra fa mahatonga mavita mitady vahaolana na eo misehitry ny fiainana manokana na eo amin'ny fianakaviana na eo nivon'ny fiangonana na eo nivon'ny orinasany na eo nivon'ny firenena mihitsy azy mieritreritra fa niezaka nataony tenany na tonga azy tonga eo fa raha tenenina izy hoe tsy tonga teo ianao raha tsy no ireto tsy zakany zany mikitikitika ny ampompony zany ary zay toetra n'olona zay manimba eo misehatra rehetrarehetra de jereva nke inona ny tiatsika tongavany inona ny mahatonga ny olona tsy mitehitra amin'Andriamanitra satria te hanana an'izay toe-panahy zay tsy mila ampinizaniza fa niezaka taon'ny tena mpiany mahatonga ho tafavoaka ohatrany tsy mety amin'ny olona mihitsy zany hoe noho ny nataoko ange nahatonga anao mitonga eo amin'ny toerana io ohatrany tena manambany azy zany kanefa ny zavatra tena kendren'Andriamanitra amintsika
tena tonga atsika ho tonga saina tanteraka hoe tsy tonga amin'ny toerana io tsika raha tsy Andriamanitra no niady tamintsika. Ary de zay ny antony fitoriana ny filazantsara mba tonga atsika hiverina amin'Andriamanitra. Fa raha olona be ampotsika tsy tafaverina amin'Andriamanitra mety miantso ny anarin'Andriamanitra tsika, fa tsy manaiky ny toromarika napetraka Andriamanitra satria ny zavatra tediavintsika de tsotra ihany hoe miezaka atao amin'ny tenako natafavoaka. Fa raha vo hoe tenenina hoe n'Andriamanitra natonga na ho tafavoaka, ohatrany hoe tena manambany atsika zany. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe zay manandra tena no ahetro ozy ary zay manetry tena no asandratra. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny olona sandratra Andriamanitra zany, ny olona mibaboka tanteraka eo anatrehany ka manaiky ny fitantanana sy ny sitrapony, manaiky ankatony teniny, manaiky ny vahaolana atolony. Ary io no natafavoaka any zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Ny lefitra tanteraka tsy nahita, tsy nafantatra tsony zay azony nataony, fa nateritra tanteraka tamin'Andriamanitra ka raha tafavoaka tao amin'ny tany Egypta de sanylaza ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany. No ny aminao Jehovah no natafavoaka anay. De io no toe-panahy tokony ho tsapatsika mba hahatonga atsika hitodika amin'Andriamanitra. Fa naezaka amin'ny herin'ny tena tsika ary tsika ho afaka amin'ny olana menjady amintsika tsy tafavoaka zany tsika eo mba ny fahefan'Andriamanitra tsika. Velan'Andriamanitra andeha araky ny fahafahana ankehtsika, manana ny safidy zay raisitsika isika fa misy vokany izay rehetrarehetra zay. Ary io no isaorantsika an Jesosy Kristy izay nivavaka aminao aray ho sy ny ampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiarovanao azy amin'ny ratsy. Inona nefa ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao? Raha mijeritsika amin'ny bokin'ny Timoty, miaino ao anatin'ny vanim-potoana farany ankehtsika, ary misy antony matotsika amin'ny resaka an'izay hoe otra miverimberina foana le afatry ny Pasika. Fa misy zava-dehibe tian'Andriamanitra ampitaina amintsika de ny fiverenana amin'ny tanteraka zay ho ady editsika lalina. Ny sambatan'olona miverina aminy, ny fianakaviana miverina aminy, ny fiangonana miverina aminy, ny firenena miverina aminy. Ary rehefa miverina amin'Andriamanitra de miverina amin'Andriamanitra tokana fa tsy Andriamanitra samihafa. Rehefa miverina amin'Andriamanitra de miverina amin'Andriamanitra zay manana ny famarinana natolony fa tsy famarinana samihafa. Ndraindray hitantsika taratra, ndraindray ohatra ny misy firaisana eo anivon'ny fivavahany. Fa rehefa tena jerevano ny foto-kevitra iainan'le fiangonana maro isan-karazany mitambatra, efa tsara le firaisana. Fa misy mbola miziriziro any anay ihany nenay e. Ary zany famarinana sadasada takan'izany tsy eken'Andriamanitra. Fa tena famarinana miara-miaiky tanteraka takan'ny zanak'Israely, nisy foko 12 angetao ary nisy ihany koa firene-kafa miaraka tamin'ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egypta. Fa famarinana tokana ny ekeny izy rehetra, famarinana tokana ny ekeny izy rehetra natonga azy ho afaka tao amin'ny tany Egypta. Fa tsy hoe anky ty fokon'ny Josefa, ty fokon'ny Benjamina, ty fokon'ny Anna de samy nanana zay naharesy lahatra azy. Fa famarinana tokana ny ainana. Ary zany ny zavatra kendren'Andriamanitra manomboka teo amin'ny fiangonana hoe raha isy firaisana ihany de ao anatin'le famarinana tenin'Andriamanitra. Fa tsy hetsika ivelany ny tokony anatanterahana an'izany. Ny Timoty faharoa, toko 7, miaina ny vanim-potoana farantsika. Fina ny zavatra hitantsika manerina zao tontolo zao na anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sambatan'olona. Mbola tsy tafaverina amin'Andriamanitra satria tonga am'le afatra napetraky Jaona anaka aza ty zao tontolo zao, mbola tena mifantoka am'ty zao tontolo zao ty. Ny olona rehetra tsy mino an'Andriamanitra moa de fa zao tontolo zao no tena mibahana ao an-tsainy. Ny olona tena hiverina indray fa mitodika amin'Andriamanitra de mifototra ny filazantsara toriana de mifototra am'izao tontolo zao, fa tsy mifototra am' Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. De inona ny vokany? Tsy afaka. Ka na de afaka mena nohony am' Jesosy ary de tsika indray ny lasa mipetraka ho andevon'izao tontolo zao. Nefa fa
nafahana de raha mipetraka ho andevon'izao tontolo zao misy farany io de zao ny voalaza ty amy Timoty 2:7 de ny 1:1 ka hatramin'ny 5 fa aoko fantatrao zao izy fa namparana any de sy andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola mpantokatena mpiavonavina teny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manampitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-po loza be tsy tiany tsara mpamadika krina pieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ozy nefa mandany heriny a reniko de alaviro mamperitreritra efa mijerytsika amin'ny akapobeany manerina n'izao tontolo zao eo nivo ny firenena eo nivo ny fiangonana io ny toe-javatra mitranga na de nambara ary any aparany any de isy andro mahory miaina ao anatin'izany le olona tsy mety miala ao anatin'le zao tontolo zao aranofo kanefa Jesosy efa mivavaka ny ampiala azy am'izao tontolo zao midika ny ampiala azy amy filany maso amy filany nofo amindreka momba an'izao fiainan'izao eo nefa zavatra mamatotra ny olona am'izao vanim-potoana zao tia tena tia vola mpandoka tena mpiavonavina ary manahirana ny fiainana am'izao vanim-potoana zao tsy miaina tsony araka ny taridalana soritany tenin'Andriamanitra kanefa ny tena manahirana de sy mampalahelo indrindra mitony tena ho mivavaka mitony tena ho malala an'Andriamanitra mitony tena ho malala an' Jesosy Kristy ary mivoaka eny ambavany e tena tsika tena olona mivavaka tsika takan'izao fa amin'ny fitondran-tena eo amin'ny fomba atao rehetrarehetra eo ny zavatra mitranga ary zay anaovana antso fa ny mpitaona rereo olona zao tokony verina amin'Andriamanitra tsika de aoka tsika andeha ny tena fa misy farany ny zavatra rehetra ary io Andriamanitra io ny tompony fanapahana tompony fanapahana ka mila matahotra sy mangofitritsika fa raha miditra antsehatra tapok'Andriamanitra tsy zakatsika ny famaizana ataon'Andriamanitra ary ny manahirana sao de hitarika atsika ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fandavatsika ny hevitr'Andriamanitra de matoky sy mihina fa ny fanamasin'Andriamanitra de taonatsika mampifametretena mandrakariva anorolalina atsika mba ho tafaverina amin'Andriamanitra tanteraka isika vavaka isika satranao zao Andriamanitra reny no miteny mambraiza tonga taminay de ny feny fitiavana de ny mahitsy mba tonga anay tombo mba hiverina tanteraka aminao mamindra fo aminay tsiraray avy indrindra ho anay kristianina zay milaza fa mahafantatra amin'ny baiboly tsy takona fiainana aminao fa tsy mandeha araka ny sitraponao fa te hampisongadina ny maizy ny fiangonana maizy ny tenanay fa tsy manaiky kory ny famarina ny teninao mifona tombo jereo araky ny ampeny famindram-ponao izay jereo araky ny ampeny fonony famindram-ponao firenena meteza hiditra antsehatra anao takany nataona tamin'ny zanak'Israely mba hitondra fanafahana tanteraka ho anay tsiraray avy de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manoma ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo no mitsika mandrakariva